Vato tsy nendahan-tanana fa nivakatra noho ny rivotra indro teo amboniny ka nanendaka azy teo amin'ilay harambato goavame teny Ampamarinana ary dia nianjera tetỳ amin'ny tanàna ambany. Olona 7 no namony ainy no sokigana tao ambanin'izany vato izany. Misaona ny mponina eny Ampamarinana. Ao amin'ny école normale itsy Mamasina no andrasana ny razana. Mitantara ny niarambona. Tao an-trano ka, tao an-trano. Ny tena fiseho an'ilay izy zany dia izao. Ambony ambany ny tranonay izay dia any ambony rihana dia sady tsena ilay ambony rihana zany. Dia mivarotra mihitsy izay tamin'ny fotoana io, efa niditsy tsena amin'ny 7:10. Dia efa miandry lera niditsy tsena izay amin'ny 8 zany ny fanadihadiana tsena. Dia izaho mijoro ampovoan-trano ao zany dia misy zavatra mirefitrefitra be tonga dia mazava be zany. Dia ka nisy ankizy teo amin'ny lohan'ny tsenako teo, nialoko avy be manko ny orona tamin'ny fotoana. Dia ireo ankizy ireo nitsoaka nanantona anahako zahako vonjero ohatr'izao dia tonga dia io plafond io ohatra ny zara anankiroa, tsitra anankiroa. Zaho natsipon'ilay koa mafy be tseka, natsipon'ilay zavatra mafy be zany dia tonga dia pitika tafavoaka tany amin'ny tafo. Dia nipitika tany amin'ny tafon'olona anankiray. Izay mivady samy tamin'ny tao an-trano amin'io fa mivadiko mipetraka teo ambony fandriana dia mivadiko koa mipitika fa nidona tamin'ny rindrina. Dia ny zanako anaky 4 zany efa matory amin'io lera io amin'ny valo io. Dia le kely anaky 3 efa natory fa lehilahy mba le bebe amin'izareo zany lehilahy matoako mbola tsy natory fa vao nahinao le zavatra nipoaka be izy dia nitsangana. Dia izy nitsangana iny koa tonga dia vao tsipin'le zavatra dia nitsofoka tany ambany tohatra, natsipiny tao ambanin'le tohatra dia tery tao izy moa nisy vato be amin'izay avy eo nanaraka an'le zavatra avy mipoaka iny zany, mipoaka iny roa manko le izy. Ny voalohany le tao amin'ilay trano aloha dia faharoa nidofitra teny amin'ilay vato dia le vato indray latsaka avy eo dia nanosika an'ilay tranon'le olona teo amboninay dia avy eo nanosika ny tranonay dia tonga dia iny dia nirodana tanteraka ny tranonay. Izay zavatra efa tao anatin'ny fotoana vetivety kely tsy misy hoe anona fa izay. Lekseoan'ny vato zany tena toan'ilay varatra dia nilatsaka ambany ambony avana vato lady be dia tsoa fa nisy an'ilay manga toan'ilay manga raha zany tena vohatra any ambany avany io vato io masy lady be. Io tena nisy trano be teo anankiroa trano be teo. Lasa le metin'ilay vato ilay trano fa raha zany tena fa olona anankipito zao matao an'ilay vato, fidirin'ilay vato. Dia roa sikirina tamin'ny maty, dia dimy sikirina dia le telo nefa tranon'ny hôpitaly. Tranon'ny hôpitaly teo misy trano misy bara teo. Tsy ilay tranon'ilay bara ilay trano. Sampanahery be zany izy. Tena misy varatra mihitsy fa ilay olona tao anatin'ilay bara nahita hoe menamena be ilay vato, menamena be ty vato ty zany tamin'ilay hita. Ilay tompon'ilay bara mihitsy ary mbola tafantsoaka niaraka tamin'izany. Dia naritra frina ny nalalanan'ilay olona tao sy ny nasorana an'ilay vato, ilay olona. Le vato zany nasorana an'ilay olona zany efa tafantsoaka zany ilay olona tao anatiny. Dia ohatrany hoe ninjera tampoka dia nitondra ny zanany natory ohatr'izao le rangahy zany. Le rangahy tao tamin'ilay trano tato ambony tato. Dia tena ny anankiroa ny mamany tena tamin'ny pito tamin'ny lahady vao azo ny mamany sy ny zanany. Dia ny anankitelo moa dia efa azo efa no mora azo zany le izy teo an'ilay tety zany izy bara teo dia mora azo le izy telo menada zany le tao anatin'ilay vato. Dia le izy efatra mianaka moa tao anatin'ilay trano dia le dadany efa nanga tafantsoaka fa nanavitra an'ilay zanany. Dia le zanany navotany nanentana natory ohatr'izao dia mora fotoana. Fa le mamany sy ny vadany, mamany sy ny tena le zanany zany sarotra nalaina amin'izay le farany fa tsy vita intsony fa raha tsy lahady vao azo amin'izay le zanany.
sana sy le mama. Inona nampatonga le vato tapajanona teto hoe vato ngeza be mihitsy ty? Tohana vatso nisy manga be teo, manga be anakefatra mantsy glasy be reo. Misy manga be anakefatra teo dia vato zany to dia lasa tany ambany tany. Le dadany zany afaka ny hoe mahafantatra ny action dia mantsoka dia teo ary nisy olona amin'irevy ny tapatsoka teo. Raha tsy zany maty nanaraka anazy teo ilay olona anakefatra zany ny anao hôpitaly any. Fipetrahan'ilay mponina moa dia ohatrany hoe asorina daholo manakaiky an'ity tranotrano tony zany ohatrany hoe miala daholo zany fa mbola misy atahorana mantsy any. Aiza zany tena atahorana? Mbola misy atahorana eo ambony io zany mbola ohatrany mbola io vato io mbola misy vato mbola hiala mantsy eo ambony eo. Dia atahorana ny amparitra amin'iny zany miala daholo. Miala daholo mifaritra amin'iny tanàna iny. Nanahoana fahatongavan'ny mpamonjy vola sy ny sisa? Avy teo ny mpamonjy jona, avy teo ny député, ministra, avy nanolo tanàna teo, avy nijerijery ny tanàna teo hoe avy mijerijery teo zany zareo avy teo daholo. Ary ny olona ve mifanohana tsara daholo tamin'ny fanampianan'ilay izy tato? Mifanomana tsara daholo ilay faramonina to dia mifamonjy daholo tamin'ny mbola tsy tonga mpamonjy jona dia nakanaka entana tao anatin'ilay trano tao an'ilay baratao mantsy mbola nisy entana tao. Dia mifampamonjomonjy teo daholo ny olona mifampisintana teo. Tonga amin'izay mpamonjy foana moa tao dia nalala hoe ato raha tsy zany tsy fantatra hoe misy olona tao le olona andevy tao ny teny hoe ao ange misy olona anakefatra dia izy efatra mianaka ny tao dia nitsoka moa izy avy eo. Nisy ireo tsy namony ainy avitra soamantsara na izany ary mangoron'entana fa tsy maintsy antaon'ny trano fonenana na dia ao anatin'ny alahelo tanteraka aza. Zay samy teo ihany zany zay fa tsisy nanampo an'io zava-tsangitsang io. Zay nijorojoro teo amin'ny trano io dia kosa ny zava-tsang mipoaka be zay ao dia tolotra atao zay. Ianao zany isan'ny tena tratran'izy tao mihitsy? Reo anankitelo hitan'olona. Ay, dia nanahoana ny famonjenanareo tao, ny alanareo tao ahoana ny fomba ny alanareo? Zay ihany nanala ny tenanay tao fa dia namanay anankiroa ny fampisikirana tao fa avitra soamantsara ihany izy. Firy nareo zany tena tafaraka tao? Fito nareo ny tafaraka dia velona daholo e? Ie, valo hatramin'ny nisy lazoky anankiray zay. Fa io zoky io mbola nanao hôpitaly io amin'izao. Zay ta zay mivoaka daholo. Dia ahoana le resaka le hoe tsy maintsy miala ety amin'ny toerana ety, inona zany zao fimarana ataonareo amin'izao dia ho aiza nareo? Raha ny hevitray aloha zay ohatra ny tsaly ety raha ohatra tsisy toerana manokana hoe omenanay hoe anamboarana ny tranonay fa sy ny fanananay kosa tsarinay aty. Mbola tsy fantatra zany hoe andeha ho aiza nareo na hoe manomanomana entana? Mbola tsy fantatra. Fefa manomana entana fotsiny. Fa sorona ety hoy zay. Inona fitondram-pizakana nareo vatanao? Inona tenen'ny fanjakana taminareo zany zao tamin'izay nandalo taty? Tsy maintsy asorona ety. Tsy maintsy aly ety hoy zay telo andro sa firy andro ny mijanona farany ety. Fa zao tsy maintsy mbola isan-jery. Tsy mbola fantatra mihitsy zany hoe ho aiza zao? Mbola. Ao amin'ny normal atao zay ny tsabona tamin'ny ala. Dia nareo zany aiza zao mipetraka rehefa miala sa aty any sa? Anano normal anandeha razana azy. Olona maro no trabona ary mandry anjeranantsy. Kanefa ihany koa matahotra ny amin'ny toerana asian'ny fanjakana azy ankehitriny. Nanahoana zany ny reto olona reto zany zao milahatra be lehibe tafokotany ahoana izy? Anisan'ny atao trabona satria mbola atao misy zavatra mbola atahorana anjera tena vato. Mbola misy vato atahorana be mihitsy ao ary tsy rerery ary no esorina raha be lehibe. Mety misy firy eo zany zareo? Maromaro ihany ny tafinareo zay firy tembony. Firy trano? Ny ao aminay fotsiny 10. Misy ao folo mahery eo mahery zany raha kely. Folo fotsiny Kely zany folo. Inona zany fipetrany raisina tao tafokotany zao aloha tao anatramo izay sabotsy alina hatramin'izao? Nesorina daholo le olona le ahina le mbola enjera le zavatra zany dia nesorina le olona manamorona le toerana. Dia natao aiza zareo mipetraka? Ao amin'ny normal aloha rehefa amin'ny ariva. Amin'ny bebe. Dia akoatr'izay hoe misy hoe fanampiana zareo ny amin'le hoe aiza ny raha tena hiala tanteraka ety sa? Zay zao mbola tsy fantatray satria sasany zao hoe mankany amin'ny havany le mananavana le tsy manana moa zany tsy fantatra izay fipetra-bola io resaka. Zarena
le travoiny efa manomboka matory amin'ny école normale. Mena vaky zany trabonina sy re miara-manjo. Dia mizaraina amin'izareo zany ny ampahany amin'ilay izy. Fatapatatra hoe firy ny folo taonina sa folo kitapo dia vao maina dingony. Bien zeriserina miazy. Dia ny commune koa mbola namefy. Vato amin'izao dia hoaninay zany ilay izy hoe sao dia misy ranodriaka be rehefa velay ny orana dia hoe sao dia mandeha ny vato izany ohatra. Ao ambanin'ilay vato na tranonareo zao? Fahitanao azy hoe mety mbola enjera any ambanimbany any vato io raha ohatra ka mbola hisy ora mbola ina satria vato manga ny ambany fototra manga dia ianao zany zao inona ny atrasanao amin'ny fokotany na ny amin'ny fanjakana mihitsy anisan'ny ao anatin'ilay tsabona dia hoe hoaiza zao zao mipetraka ohatra hoe asorin'ny fanjakana izy mbola tsy mananaly iny izy dia inona ny hitahitanareo zany nareo trabo dia zao ao an-trano aloha amin'ny tandro dia rehefa amin'ny arivo zay inona tena hitahitanareo zavatra andrasana eo amin'ny fanjakana ohatra hoe mba asorin'ny fanjakana zany zay dia mba omeny tanana be trano mba azepe tsara anay atram'izay hoe nisy hoe fahafanampiana aloha atram'izao alatsinainy zao sa mbola tsy nisy sa hoe nanahoana aloha ankoatran'ny hoe fametrana atao amin'ny normal etsy amin'ny école nationale de la formation pédagogique etsy Mahamasina no narasana ny razana tonga maro ny fiarahamonina ny havana amantsakaiza teo enkio ny fanjakana sy ireo fikambanana samihafa nitondra ny anjara birikiny ny tsapa alahelo ary nampahery ireo fianakaviana izay namoy ireto havany miisa 7 mianada mianaka ireto